Makasitraka anareo amin'ny fandraisana ato amin'ny vaovao an'ny CICEL. Makasitraka anareo zahay amin'ny HKM KiS Madagascar. Isitraka moa zany eto miaraka amintsika dia i Zopanda izay mianada no hitafatafa amintsika amin'ny resaka momba ny HKM KiS Madagascar. Inona moa le HKM KiS Madagascar? Raha ny anarana no raisina dia le HKM hay sy Kolo Malagasy, anarana malagasy feno. Le high school malagasy dia ivitoeram-piofanana ambony, zany hoe Ecole Supérieure Spécialisée amin'ny resaka qualité, sécurité, environnement na fianarana ambony zany momba ny kalitao, ny aroloza ary ny tontolo iainana. Folo taona zay KiS Madagascar, zay mahatonga izay bay KiS Madagascar. Folo taona zay no nisehatra tao anatin'ny fiofanana. Zato mahery kely zay nisan'ny orinasa efa niara-niasa taminay, dia efa anarivony zay ny olona efa niofana ary nisitraka an'izany fiofanana zany. Dia amin'izao fotoana zay zany dia faly mampafantatra ny vahoaka eto Toamasina ary eto Madagasikara fa misy zany manomboka izao, manomboka amin'ny volana septambra avy izao, ny sekoly ambony momba ny qualité, sécurité, environnement izay misokatra eto Toamasina. Io sekoly ambony io dia manofana zany misy diplôma eto an-toerana, misy diplôma iraisam-pirenena ao anatin'ilay izy, certification internationale. Dia ho an'ny mpianatra afaka baka ho azavain'ny sitraka bebe koa izy rehefa eo, fa io zany dia toky anankiray omenan'ny mpianatra fa afaka mahita asa rehefa vita amin'ny fianarana. Ny antony manokana asahina amin'ny teny an'izany dia zao: tao anatin'izay folo taona izay ny teneniko teo, maro ireo orinasa niara-niasa, dia ankehitriny ireo orinasa ireo dia mangataka an'izany hoe aiza ireo mpiofana, satria vitsy ny manana an'izany fahaiza manao amin'ny kalitao, aroloza sy tontolo iainan'izany indray miaraka. Taloha izy io module, zany hoe taranja anankiray anatina fiofanana. Amin'izao fotoana zany ilay izy dia io no ivitoerana voalohany eto Madagasikara misahana an'izay kalitao sy aroloza ary tontolo iainan'izay. Sitraka. Miarahaba ny mpanara-baovao rehetra sy ny mpanaraka ny télévision CICEL. HKM KiS Madagascar afaka mandray andreo mpianatra manana baccalauréat rehetra dia manomboka amin'ny efa manomboka ny fandraisana ny mpianatra ny fisoratana anarana, dia ny fisoratana anarana amin'ny sarany ray hetsy ariary na 100,000 ariary, dia ny saran'ny fampianarana ho an'ny cursus local, zany hoe diplôme national zany dia efatretsy ariary na 400,000 ariary isam-bolana. Ho an'ny cursus international kosa na ny diplôme international zany dia sivy alina sy sivy hetsy ariary na 990,000 ariary isam-bolana. Ny fionana voalohany izay iarahantsika ao aorianan'ny fisoratanareo anarana dia amin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao, ao amin'ny KiS Madagascar, eo Ampasimazava no ahitanareo anay, eo amin'ny 21 rue de commerce Ampasimazava ny adresse mazava, eo akaikin'ny contribution eo amin'ny centre fiscal zany, dia ao amin'ny premier étage. Raha mila fanazavana fanampiny dia raiso ny numéro téléphone dia ny 038 11 00 136, avy indray mandeha 038 11 00 136. Afaka manaraka anay ihany koa ianareo ao anatin'ny page Facebook izay HKM KiS Madagascar. Afaka mandefa hafatra miafina ianareo, dia afaka manaraka ihany koa ao amin'ny page LinkedIn ary afaka manaraka ny site web www.kismadagascar. Ny taratasy rehetra mety ilaina ao anatin'ny fisoratana anarana dia ny mazava ho azy ny diplôme baccalauréat miaraka amin'ny relevé de note sy ny lettre de motivation ihany koa, ary ny mila saritapaka miaraka amin'izay. Ao aorianan'ny fisoratanareo anarana, zany hoe mandritra ny volana aogositra iny dia misy ny karazana fihaonana, karazana entretien iarahantsika. Dia ny fitaovana ampiasaina mazava ho azy amin'ny Ecole Spécialisée azy
dia ny fitaovana ampiasaintsika dia solosaina anankiray. Raha manana solosaina ianao dia ampiasainao ny solosainanao. Raha tsy manana indray kosa ianao afaka manolotra solosainao anao izahay amin'ny vidiny alohanao tsikelikely 5 sy 2 hetsy isam-bolana. Dia rehefa voalohanao tanteraka ny vidin'ny solosaina dia fanananao anao eo entinao miatrika ny fianaranao manontolo sy ny asanao ao aoriana ihany koa. Tiako manamarika anareo fa io fiofanana io dia sady manaraka ny fenitra iraisam-pirenena no ihany koa manaraka ny zavatra ilain'ny orinasa rehetrarehetra eto Madagasikara. Raha io fana amin'ny resaka kalitao zany ianao ary loza ary ny tontolo iainana dia manasanao hanatrika ho avy any amin'ny HKM KiS Madagascar araka ny tenenintsika teo. Dia azadino fa io ny sekoly voalohany eto. Afaka amin'ny teninareo zay fa le 20 raisinay voalohany mandritra ny taom-pianarana miditra amin'ny septambra ity, afaka amin'ny garantiranareo zay fa mahita asa avokoa ireo 20 ireo, satria efa azo zany hoe komandy ny orinasa mpiara-miasa aminay izy ireo. Dia manasantsika ho avy. Makasitraka anareo tompoko.